Ry malagasy namana pakaitan-drazana, ianareo rehetra akanga sisana namorana manatriky itony sy manerana ny nosy. Vavolombelona tolona mahavaivay tamin'ny taona 1797. Ianareo namana rehetra eto Moramanga, taranak'ireo mahery fo, tompoko lahy sy tompoko vavy. Igadona tsy hoely ny akalazantsika ny fa iraika amby 50 taona ny fahaleovan-tena ny Madagasikara. Fahaleovan-tena izay novidin-dafo ary tena sarobidy satria tokoa mantsy 480 taona lasa izay no sanjoro ka nanohatra ny tafiky ny mpanjanatany ireo ray aman-drenitsika nanana ny fitiavan-tanindrazana. Araky ny efa fantatra dia namosanaina maro ny fanoherana ireo mpananibohitra. Nitsangana ny tia-tanindrazana rehetra nanerana ny nosy nanohatra izany fanafiana izany. Famonoana sy abibiny tsy roa matany no niatra tamin'ny vahoaka tsy manatsiny, indrindra fa taty amin'ny faritra atsinana ny nosy. Tsy azo adinoana izany rehetra izany ary tsy ho voakosoka ihany koa ao am-po sy ao an-tsaina mandrakizay. Mipetraka ny fanontaniana ankehitriny, firy amintsika no tena manana fitiavan-tanindrazana? Firy no tena miredareda ao am-pony izany fitiavan-tanindrazana izany? Izay indrindra no nahatonga antsika ny safidy ny teny filamatra amin'ny fankalazana tamin'ity taona ity ny hoe avozy ny afo mpitiavan-tanindrazana mba tsy ho zary tantara fotsiny ny tolona izay nitarihan'ireo ray aman-dreny sy razantsika. Ny fitiavan-tanindrazana dia afaka aseho amin'ny fomba maro samihafa, na any ampianarana io an'ny ankizy, na any ampiasana, na any antsaha, na any ambanivohitra, na any andrenivohitra. Satria ny zavatra rehetra atao amin'ny andraikitra rehetrarehetra izay nomena ny malagasy dia tokony atao ampitiavana sy ho an'ny tanindrazana ho fandraisana andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fireneny. Ny fitiavan-tanindrazana dia miainga amin'ny fahasahiana mijoro ary ny fahavononana andray anjara amin'ny fampandrosoana ny fireneny. Fa mila fantarina ny tantara ary mila fantarina ihany koa hoe avy aiza moa ny teny tanindrazana no mivoaka dia ny tanindrazana dia tany ny toeran'ny razantsika, niavian'ny ray aman-dreny ary ray aman-dreny izay niady mafy. Satria rehefa niady mafy ireo razambentsika dia azo ny fahaleovan-teny ary teraka ny repoblika voalohany. Izany afo ny fitiavan-tanindrazana izany no niampita aty amintsika tanora ankehitriny ary tsy maintsy ampitana ihany koa amin'ny taranaka faramandimby. Ka nahafahantsika nametraka ny repoblika faha-efatra satria raha tsisy ny fitiavan-tanindrazana, raha tsy natao tao anatin'ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana ny tolona izay natao tamin'ny 1900 dia tsy teraka mihitsy izany repoblika faha-efatra izany, tompoko lahy sy tompoko vavy. Ary raha mbola maitso fotsy mena foana ny sainam-pirenena malagasy dia tsy maintsy mijoro, tsy maintsy miroso ary tsy maintsy hanavitra amin'ny firenena miaraka isika rehetra, tompoko lahy sy tompoko vavy.
ry malagasy namana maro anisa. Voapofo tamin'ny asabotsy fahenina mambiroapolo marsa lasa teo, ary naseho an'izao tontolo zao fa ny malagasy dia olony diniky sy ny fifanankalozan-kevitro, olony maromaritra iraisana ary olony fifankatiavana sy ny firaisakiny. Misy matoko ny tenako fa azava-sainy sy hotsopo ary hoentan'ny fitiavan-tanindrazana marina tokoa ireo mpitondra rehetra voatendry ao anatiny izao famaranana ny tetezamita izao, ka tsy amitaka na anindro ny vo ny malagasy 20 tapitrisa izay miandrandra antsika. Antenaiko fa ny fahatsiarovana an'ireo ty tanindrazana androany fa 20 marsa dia tokony ohatra ary tosika ihany koa ho atsika manam-pahafaina rehetra ato anatin'izao tetezamita izao, ka hopofotsika fa fanilo anazava ny lalan'ny vahoaka malagasy makany amin'ny fametrahana ny rafitra rehetra ao anatin'ny Repoblika Fahefatra, ao anatin'ny fahamendrehany sy fitiavana ary firaisakina no aseho antsika tsirairay avy. Ilo miampita aty amintsika taranaka izany fitiavana tanindrazana izany, ary tsy misy takalony ka tokony ho adaitsika. Miafatra apetraka ho an'ny tanora malagasy namana maro anisa anio dia manao antsoavo androany ho antsika tanora rehetra dia mba hosay, hijoro sy hitraka ka ny fitiavan-tanindrazana nananany ireo ray aman-drenitsika no mba hitohy hiredareda ao am-pontsika tsirairay avy, mba tsy kosomaso na inona manjo, na ino kodona, na ino kiantra, na dia eo azy ny fikasan'ireo mitonikoniny ny amotika ny hoaviny ty Madagasikara ity sy ny hoaviny malagasy maro anisa mpiray tanindrazana aminy. Ny faniriana atao-poko dia mba hijoro sy hitsangana isika rehetra hiaro indrindra ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao, ka ametrahantsika ny rafitra rehetra ao anatin'ny Repoblika Fahefatra, ao anatin'ny fitoniana sy ny fifankatiavana ary ny firaisakiny. Nopofoko ary amafisoko, nopofoko ary namafisoko fa tsy mivadika amin'ny fanarahana ny tenako, ka tsy emotra ny tenako, tsy emotra isika, ary hotohizana ny lalana ary tsy maintsy tratra ny tanjona napetraka, ka tsy maintsy ho avitra sy ho tafita i Madagasikara. Ho tanteraka ane sitrapon'Andriamanitra, misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.